ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry avakotratra ity talata fa 12 ny volana martsa ity dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony hitahiry atsika hatrany. Ny mofinaina voalahatra antsika ny ry avako dia ny boky Eksodosy. Eksodosy toko 5:20. Eksodosy toko 5:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Eksodosy toko 5:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ikitsika aminaran'i Jesosy. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron-dranomasina mena dia nandroso ho any amin'ny efitra sory izy ary nandeha telona tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Dia tonga tao mary izy fa tsy nahasotro rano tao mara satria nangidy zany. Koa izany no nanaovany anarana hoe Mara. Dia nimonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no hosotroanay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehon'i Jehovah hazo anankiray ary rehefa natsipy ny tao anatin'ny rano zany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy ary tao no nizahany toetra azy ka hoy izy raha azoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo imasony sy en'ny lalany ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptiana fa izaho no Jehovah izay mahasitra anao. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto ravako malala dia tonga tao amin'ny toerana iray antsoina hoe Mara ny zanak'Israely rehefa nivoaka nefitra. Tafita ny ranomasina mena mihitsy izany dia namantana efitra dia tonga tao amin'izany efitra izany dia tsisy rano. Nisy rano fa rano mangidy dia nangitahita ny olona mazava arak'izany dia nimenomenina tamin'i Mosesy ary nitaraina tamin'i Jehovah Mosesy dia nahita hazo nomeny Jehovah hazo dia natsipy ny tao anaty rano dia tonga mamy ny rano. Raha toa ka jerena ry avako malala dia ho antsika malagasy dia tsy dia vahiny amintsika loatra ny ataontsika hoe fifamatorany rano sy ny alana ny rano sy ny hazo. Misy zava-mahagaga be tak'izany ataon'Andriamanitra amin'ny zavaboariny ary azo jerena ao anatin'ny solomaso ny fanajana ny tontolo iainana mihitsy ity perikeo pahito am-pelantanantsika ity. Indray maka nandeha namaky vaky ala nandritry ny ray volana latsaka izay mivady. Nisy fikaroana nataon'ny Ramatoavato tamin'izany taona vitsivitsy lasa nitsofoka teto amin'ny toerana anankiray teto Ambatondrazaka zany dia mamaky vaky ala ary dia mivoaka tia Feno Rivesta. Io andro maromaro mihitsy mamaky vaky alay Tandavalala tsoina hoe Zahamena. Dia mba lasa nitrehitra mihitsy afaka malala rehefa tsy tena misy ifandraisany amin'ny tony le ala ataoko tsy hoe aty Mantadina aty Andasy ala tsy dia tena matevina loatra ireny fa zany ala zany dia tena mikitroka mihitsy zany ala mangatsika dia tonga tao amin'ilay tanàna mialo amin'ilay tanàna ohatrany hoe Ankosy zany dia eo no mitsofoka ilay ala dia mivakivaky ny Zahamena. Fa rehefa tonga tany ampovoan'ny ala misy gidy moa mazava ho azy misy sakafo hanina mandritra ny herinandro maromaro. Dia rehefa tonga tany ampovoan'ny ala dia tonga ilay gidy ilay mpitady-dalana zany dia izy efa tena mahafantatra n'ilay ala efa io ny fiainany intsenjery daholo ny karazakazo rehetra ao amin'ny anarany tsy amin'ny alalan'ny siantifika fa amin'ny anaran'izay efa taran'ny olona azy any. Dia nisy hazo anankiray izay tanisy amin'izany inony ity dia misy anankiray nanaitra hoe ity misy fimamo
de hoe inona ka ifomamo manao atao ifomamo le izy de izy manao ifomamo a de rehefa alainao io hazo fomamo ka tsipinao etsy amin'ny tsirano itsy a de maty daholo ny trondro ao anatiny de mitsingevana fotsiny tsy mahafaty akory rehefa hoaninao le trondro rehefa avy eo fa dia voararany lalàna ny fampiasana azy rehefa kamo manjony ny olona de ka tsipiny ao anaty rano io fomamo io de vetivetiky izy tonga de mitsingevana maty daholy ny biby ao anatin'lay rano fa mangidy zany lay izy amin'ny trondro de mitsingevana ho azy fotsiny na trondro be no na trondro kely na zana-trondro de maty avokoa. Misy karazan-kazo tahaka zany betsaka any anaty ala zay anana Madagasikara misy ny fomamo fa misy konko manga ohatra zay fantatsika raha ohatra ka misy rano sotroinao fatsakana ka natsipazana ka ndomana komanga de mety maty daholo ny olona na marary na mivalana ny ponina na zay mampiasa ny rano io dia ohatsika manao hoe tsy dia mety mahagaga loatra ny fitiavan'Andriamanitra fa asiany karazan-kazo tahaka zany zay eto de zao mamelona indray le hazo mamelona indray le hazo rano mangidy de natsipazana hazo de lasa mamy lay rano azo ny sotroina lay rano tsy azo sotroina mahafaty na makarary mangidy dia natsipazana hazo zay nomen'Andriamanitra hoy mivilazany Exodosy azy de azo ny sotroina lay rano. Misy boky kely anankiray zay nosoratan'ny pasteur Bemanahaka lohatenin'lay boky de hoe maty amelona izy asa tany amin'ny taona 20 tanoanina noratana ny boky io sa taona 20 dia maty amelona izy le boky matevina le boky satria ny andiny soratra masina rehetra ny boky rehetra ao amin'ny baiboly 920 no nofitinina tao anatin'io boky antsoiny hoe maty amelona izy io ka no azavainy de zao ny soratra masina rehetra ny boky rehetra ny soratra masina dia samy ahitana ny tandidon'i Jesosy Kristy tsy ny filazantsara ihany no miresaka an' Jesosy Kristy hoy ty boky maty amelona izy ty fa ny soratra masina rehetra de azo hitarafana an' Jesosy Kristy avokoa de jereny tsirairay zany reny boky reny ohatra ao boky ny Genesis anao iza no azo hitarafana an' Jesosy Kristy tompo ao de ohatra any amin'ny Genesis toko 7 de efa misy an'le hoe nampitafiana hoditra ny raha lehilahy sy raha vehivavy nanaovana akanjo hoditra efa tandidon'i Jesosy reny de mamakivaky rehefa mety soratra manomboka tia ohatra ny Genesis toko 2 lay ondriny natao nasolo ny saka ho sorona de efa tandidon'i Jesosy Kristy tompo de toy izay hatrany ny boky eo amin'ny testamenta taloha. Eto amin'ity boky ny Exodosy ty de zao toko 10 de zao manao hoe misy rano mangidy ratsy makarary mety mahafaty aza tsy azo hoanina fa rehefa nanatsipazana rano nitsipazana hazo de izao lasa nahavelona izy lasa rano velona nahavelona izy ary dia ao anatiny zany fanazavana hoe lay hazo natsipy tao anatin'lay rano dia azo hitarafana ny tandidon'i Jesosy Kristy tompo. Mampatsiaro lay misy boky anankiray koa nosoratan'ny pasteur Bemanahaka la hoe ho tapakazo ray ihany miainga fa amin'lay faminaniny hitatsika ao amin'ny faminaniny telo testamenta taloha eto amin'ny bokyny Ezekely sy ny bokyny Jeremia aty amin'ny bokyny mpanjaka raha teo koa de misy hoe misy hazo anankiray na lay faminanina momba ny Eli misy hazo anankiray hitatsika amin'ny testamenta taloha le ho tonga tapakazo ray ihany hoe alaivy ny tananao makazo anankiray de makazo anankiray de tabalo ho tonga tapakazo ray ihany dia iny tsy hafa amilay hoe tandindro ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ho lay boky zay maty amelona izy fa eto a dia ity hazo anankiray ity de tandindro ny azo fijalian'i Kristy tandindro ny azo fijalian'i Kristy zay lay rano zay lay ratsy lay rano zay tsy azo hoanina lay rano zay mahafaty de zao rehefa nalatsaka tao lay azo hitandindony ny Jesosy Kristy tompo de zao tonga mahavelona. Hotsika manao hoe inona ny hevim-panahy amin'ny tantarainy eto azo raisana arabaky teny izy io azo raisana arabaky teny manao hoe rehefa mandalo fizantoetra isika mandalo hevitra
dia nandray menimenina amin'Andriamanitra satria tsy takatsika ny fomba fitondra an'Andriamanitra. Nahoana zay Andriamanitra no entinao aty anefitra, nahoana zay no entinao faty aty anefitra, tonga ao anefitra. De izao ary rehefa tonga ao amin'ilay efitra de izao lay rano omenao anaindray, rano hitanay indray, rano mangidy, rano tsy azo sotroina, rano zay tsy mahavelona. Ao anatiny zany fizantoetra zany no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany mahagaga. De izao Jesosy Kristy Tompo ny vahaolana ao anaty fizantoetra. Ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompo de vahaolana mitondra aim-baovao ao anatin'ny fizantoetra. Ary Andriamanitra no nanome azy. Tsy nomen'Andriamanitra anarana mihitsy lay azo. Tsy nitenen'ny Exodosy hoe azo malahelo ve ny anaran'io, sa migdala ve ny anaran'io, sa mahafantatra anarana maro isan-karazany. Ny bokin'ny Exodosy, ny soratra masina fantatra karazan-kazo isan-karazany, fa tsy nitenen'ny bokin'ny Exodosy mihitsy hoe inona io azo io. Ndreo mantsy asa ivavahan'ny olona ve sanatria. Fa ny zava-dehibe de izao ny bokin'ny Exodosy, nisy hazo avy amin'Andriamanitra nanadio lay rano, tahaka ny nanadiovan' Jesosy Kristy Tompo atsika. Ravako malalo, inona ny hevim-panahy? Tsotra be mihitsy. Ny azo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo de nanadio, namonjena atsika. Ny fiainatsika zay ataontsika hoe ratsy, fiainana mangidy koa aza angamba, fiainana zay tsy mampite hifanerasera koa aza, fiainana zay andosiran'ny olona aza satria mety tsy tsara fitondratena, masika, mety ho kizitina, maivava, mety ho tsy ny sisa rehetra. Fiainana mangidy, tsy afahana mihidy, tsy mahate hifandrain'ny olona akory aza. Fa noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy Tompo de tonga mahamoditra isika, tonga havatsika daholo ny olona rehetra, tonga tsara eo mason'Andriamanitra isika. Lavako malala, zava-dehibe zany. Tsy hoe kisendrasendra no hoe tsy nitenen'ny bokin'ny Exodosy lay azo ilazana, fa tsy azo fe azo tsotra fotsiny io, tsy zava-maniry fe zava-maniry tahaka ny azo rehetra ao anatin'ny zava-poary io, fa azo hafa mihitsy zay taratry ny azo fijalian'i Kristy. Tsy mitovy amin'izay azo fijaliana rehetra ny azo fijalian'i Kristy. Tokony hisy azo fijaliana teo ankilan'i Jesosy lay azo fijalian'le jiolahy anankiroa, fa zao ny azo fijalian'i Jesosy de azo fijalian'ny zanak'Andriamanitra, lay manamamy, manala ny gidiny fahotana tao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, manala ny gidiny fahotana teto amin'izao tontolo zao. Hotika manao hoe raha toka mandalo fizantoetra itsika de izao ndraindray isika mitady olona ometsiny hoe iza ny tompona andraikitra n'ity fahavoazako ty. Nandray itsika tsy mety manaiky, fa itsika mihitsy ange no mangidy, fa tsy ny planin'Andriamanitra ny mangidy. Lay fimonomonomany zanak'Israely de tsy afa-tsy akory fa ny fimonomonomany zanak'Israely mihitsy ny mara eto na mangidy eto. De nitady mandrakariva olona ny zanak'Israely de Mosesy ho mazava ho azy. Io moa zay mpitondra ihany, ny mpitondra ihany, zay mpitarika ihany tsy maintsy hiarany ny fimonomonomana maro isan-karazany. Zay tsy tokony adonoina, fa ho an'izay rehetra mitarika de mahatakatra an'izany izy. Fa tsy maintsy ianao zay mitarika mandrakariva na fikambanana io na inona de tsy maintsy hiarana zany fimonomonomana zany mandrakariva. Hamono terenany zanak'Israely mivoaka ny Egypta, safidy ny ingeny nanaraka. De tsy mandray ny andraikiny mihitsy izy fa tsy maintsy mitady manao hoe anka matoa zay ve mijaly ohatrao de noy ianao mihitsy nitondra anay. Dika manao izy mihitsy ny tena mara, ny fiainany mihitsy ny tena mangidy. De inona nataon'ny Mosesy? Netoraka tamin'Andriamanitra. Azany tokony fiainany zay rehetra mitarika, ny fitodiana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fimonomonomany ny olona, ao anatin'ny fanomezan-tsin'ny olona, dia ny vahaolana ho an'ny mpitarika de ao amin'Andriamanitra irery any. Eto de izao rehavako malala. Hotsika manao hoe
tao anatin'izany fangidin'ny fiainany zanak'Israely fiangidin'ny fiainantsika zany dia nanome vahaoran'Andriamanitra na tsipy tao anaty rano ny hazo dia mamy. Hotsika hoe azo lazaina ho tandindon'ny azo fijalian'i Kristy ho hazo io na dia tsy ny nanonana anarany any ary. Inona ny hevim-panary afaka malala roa izay asehony ity andiny soratra masina eto ampelantanantsika ity: ny lalàn'Andriamanitra, ny lalan'Andriamanitra, ny lalana fa tsy ny lalàna, ny lalan'Andriamanitra. Ny hevim-panahy voalohany mikasika ny lalan'Andriamanitra dia izao: ny lalan'Andriamanitra dia mety ahitantsika zavatsarotra, mety ahitantsika zavatsarotra. Tonga any anefitra tsisy rano, tojo rano fa rano mangidy. Ary mety ho izay ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika rehefa ko malala. Mety ho tojo hevitra, mila rano zany, kanefa le rano mangidy. Mety misy eritreretintsika hoe andalo hevitra tsika dia misy vahaolana eo, ka le vahaolana dia zao tsy tena vahaolana, ohatrany misy fahavoazana, misy tsy mety tsy tena izy. Dia zao rehefa ko malala azakivy fa mety mandalo zavatsarotra ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny lalan'Andriamanitra dia lalana mety ho ahitantsika hevitra, mety hifanonjotsika amin'ny rano mangidy, ary mety ahitantsika fimonomonomana maro isan-karazany, mety todo an'izany sika. Fa ny faharoa ny hevim-panahy amin'ny lalan'Andriamanitra dia zao rehefa ko malala: ny vahaolana eo akaiky eo ihany. Raha tojo zavatsarotra ianao, aza alefa lavitra amin'ny fisainana. Ao amin'Andriamanitra dia eo akaiky eo ihany natao ny vahaolana. Eo akaiky eo ihany, eo ambany masonao, fa tsy hitany masonao zay vahaolana izay raha tsy mitodika amin'Andriamanitra ianao. Io vahaolana ataon'Andriamanitra io vahaolana mora raisina. Hazo ange dia vita, zava-maniry dia vita, zavatra eo akaiky eo dia io zany dia zao ny zava-dehibe dia ity: ny fibanjinantsika n'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Misy anankiray na anankiroa vitsy manaiky hitodika amin'Andriamanitra rehefa anatin'ny sarotra. Mety tsy ny rehetra io dia omen'Andriamanitra vahaolana. Zay avy amin'Andriamanitra, ary izy io vahaolana io Jesosy Kristy tompo, ny azo fijalian'i Kristy. Zay ny vahaolana. Zay ny voalohany, mitody amin'ny Jesosy Kristy tompo, mitody amin'Andriamanitra. Zay io tapaka azy io. Raha toa ka ampiarina kosa rehefa ko malala amin'ny fiainana andavanandrotsika dia izao hotsika manao hoe hajao hoe ny tontolo iainana: rano sy hazo. Nataon'Andriamanitra mifamatotra tsara eto: rano sy hazo. Mangidy ny rano rehefa tsy eo ny hazo, tsy azo tsony io rano io rehefa tsy eo ny ala. Maloto ny rano tsy misy ala. Mazava zany rehefa ko malala. Ny rano anaty ala dia madio mangamanga. Olay boky ny anarantsika tany amin'ny klasin'ny taona fahadimy primaire tany, na tany amin'ny rano mangamanga madio, rano anala madio mangamanga, asa cours élémentaire angamba sa cours moyen tamin'ny fotoanandro. Zany hoe totsika hoe T3 sa T4 dia ny fifamatoran'ny fahadiovan'ny rano amin'ny ala. Aty amin'ny bokin'ny Exodosy tsika dia efa ampahafantarin'ny tompo an'izany lalana izany sahady, manao hoe raha tianao ny hanana rano madio, koloy ny ala. Raha ampiarina amin'ny fiainana io zany, tsy amin'ny lafin'ny hevim-panahy, fa amin'ny lafin'ny hevim-panahy iainanao amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny tontolo iainana. Dia izao io rano sotrotsika io, maloto mangidy io, rehefa ohatra ka tsy amboly azo mihitsy tsika. Fa rehefa mamboly azo tsika, rehefa misy ala tandremantsika ny ala, dia azo sotroina io. Tsy efitra na dia aty anatin'ny efitra azy sika,
ngazana azy sika ety andry tamin'ny fandalovany ity miaraka amin'ny azy fijaliany Kristy tompo fa zay ko ao anatiny teny hoe ndeha hanaja ny tontolo iainan'Andriamanitra mena Andriamanitra atsika eka afaka malala am'izao akatoky ny pasika izao ho tsapanao fa ny azy fijaliany Kristy dia mitondra hamamina ny fiainana, mitondra hamamina eo amin'ny fiainatsika, manasitrana atsika. Ny azy fijaliany Kristy raha teo koa dia mitondra aim-baovao eo amin'ny zavaboary. Ny azy fijaliany Kristy dia mitondra fiavaozana amin'ny olona tsirairay avy, fa mitondra fiavaozana fanavaozana koa amin'ny zavaboary, ny zavaboary izay miara-misento noho ny fahotan'ny olombelona. Dia ny azy fijaliany Kristy manasitrana zany zavaboary, mangidy ny fahotan'ny olombelona izany, manasitrana zany zavaboary nopitehin'ny olombelona izany, ilay hazo dia ny azy fijaliany Kristy. Engany avako malala iteny tahaka amin'ny Paoly na manao hoe voaomby niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny azy fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ivavaka sika tompo misaotranao izay fa ny azo fijalianao Jesoa dia fanasitranana ny zavaboary, indrindra fanasitranana ny fiainanay tsirairay avy, mangidy ny fahotana izao tontolo izao, nosombany ny fahotana ka tsy mahate hifandray anjakana ny fahalovana. Sofa teo ny azo fijalianao Jesoa, nanasitrana anay, manasitrana ny tontolo iainanay, ka mamy eo masonao ny fiainanay. Tompo, ndreto zahay mahatsiaro ny fitiavanao mahakaka zany, ka velona trapamonjeny, mamindrafo aminay Tompo, mamelahany elokay amin'ny fimonomonomanay aminao, amin'ny tsy fahatakarana toy fizany toetra ka hitadiavanay ny hafa mandraka horiva tokony andraikitra amin'izay lalovanay, mamelahany elokay amin'ny fanimbanay ny tontolo iainana tsara nomenao anay, mamelahany elokay amin'ny tsy fahatsapanay ny fahasoavanao, atao fitsapanay Andriamanitro, fa velony zahay ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy. Dia ampitoera ty amponay ny fitiavanao Andriamanitra, ny fanahinao masina, ary ny azo fijaliany Jesosy Kristy zanakao ane hotsarony mandrakariva, hanananay rikoriko ny fahotana, ary fikiranay aminao Andriamanitra mandrakariva, fa Andriamanitra mahagagy anao, ary manome vahaolanao anay, miantoraka aminao amin'ny azo fijaliany zanakao ao anatin'ny ady sarotra atrehanay. Misaotra Tompo. Amen.